Miarahaba tompolahy, miarahaba tompoko vavy, tafaradalana voalohany isika amin'ity fandarina zany malaza ity. Fandarina mivokarina mba ahafahana mitondra fanazavana sy fanadihadiana mahakasika ny vaovao malaza sy misongadina izay iainana sy misy ary lalovan'ny firenena. Ho amin'ity androany ity, larina voalohan'ny fandarana dia hisafidy ny resaka mahakasika ny vaovao malaza sy ny songadina isika nanomboka tamin'ny herinandro ambony iny ary mbola iainana hatramin'izao de ny raharaha mahakasika ny CNAPS zany na ny Caisse nationale de prévoyance sociale. Ity CNAPS ity dia niainga tamina famoaham-baovao nataona mpikirakira tambajotro sosialy izay manaitra ny zava-misy amin'ny fiainan'ny firenena ka ireny no mivadika ho adivitra eo anivon'ny fiarahamonina. Rariny sitsiny raha ohatra ka izay no hitondrantsika fanadihadiana amin'izao alina izao. Ny CNAPS izay ahitana an'ireo mpikambana mahery ny 7 hetsy no mikambana ao anatin'izany orinasa lehibe izay manao ny fiahiana ara-tsosialy sy ny fitsonjovana ara-tsosialy izay. Ny CNAPS ihany koa dia ahitana mpiasa izay mahery ny 5 hetsy mamelona sy manodina izany ary mandoa latsakemboka mba ahafahana miatraika ny lafin'ny fisotrondronoana ka mba hisy vokana rehefa tonga ny fotoana ialana sasatra ka hitsarana amin'izay asa mahazatra izay. Raha ny tantaran'ny CNAPS manokana dia tamin'ny taona 1970 tanoany no niforona izany CNAPS izany. Maro ireo anarana ny fandimby ka nahazoana ity CNAPS ity taty aoriana ary nisy ny lalàna izay nananganana azy dia ny lalàna tamin'ny 1270 taona izay anisany tena nivadihany izany anarana izany tamin'ny alalan'ny ordonnance izay noraisina tamin'izany fotoanandro izany. Hatreo zany dia nifantoka kokoa tamin'ireo lafin-javatra izay ahafahana manome sitraka ho an'ireo mpiasa malagasy, manome sitraka ny fianakaviana ary manome sitraka ho an'ireo mpiasa izay mety tratran'izay loza arak'asa izay ny ataon'ny CNAPS. Io latsakemboka izay ataon'ny mpiasa io no mamelona, manodina ary miverina any mpiasa rehefa tonga ny fotoana izay tokony andraisany izany. Eny na reo zanaky ny mpiasa ary de mandray izany izay misy ihany koa ny fitsonjovana manokana ho azy ireo mba hanana fiainana tsaratsara kokoa tamin'ny namoronana izany resaka prévoyance sociale zany na fitsonjovana ara-tsosialy izany. Mandeha ny resaka amin'izao fotoana izao ny am'ireo lafin-javatra izay manahirana eo anivon'izany orinasa lehibe zany. Ny any adevitra miseho eo anivon'ny fiarahamonina de hoe ahoana ary ny hevitry ny mpikambana, inona tokoa ny zava-misy ary nahoana ny tonga tamin'ireny raharaha mafana ireny ty CNAPS ity. Ny tsara marihana dia tokotelo na masana nahandro ny ao anatin'izany CNAPS zany ho an'ny fanodinana azy de eo ny fanjakana, eo ny mpampiasa ary eo ny mpiasa zany. Ho an'ny CNAPS de hoe lahara-pahamehana azy ny mpikambana ary zay mihitsy no ao anatin'ny hevi-dehibe voizin'ny zany CNAPS zany hoe ireo mpikambana no apetraka ho lahara-pahamehana. Dikan'izany raha apetraka ho lahara-pahamehana zany mpikambana dia tokony hisy ny fitsonjovana maritra am'ireo vola izay latsakemboky ny mpiasa sy arotsaka ireo mpampiasa ihany koa mba ho fitsonjovana maritra ho an'ireo mpiasa izany. Fantatra manko fa raha ohatra ka misy ny olana ara-pitantanana ara-bola amin'izany orinasa CNAPS zany dia eo amin'ny 2 taona sy tapany eo ihany ny reserva ahafahana manodina an'ity orinasa lehibe ity zany. Établissement public moa izy ity izay manana sokajy ary industrie sy ara-barotra ny CNAPS. Eo amin'izay lafiny izay indrindra no tsy maintsy hitandremana tsara ny am'ireo kirakira ara-bola rehetra satria izy dia fehezin'ny ministera ny asam-panjakana, ny asa ary ny lalàna sosialy sy ministera ny toe-karena sy ny vola. Ny ministeran'ny asam-panjakana, ny asa ary ny lalàna sosialy no manao ireo fikarakarana aran-taratasy rehetra mampanaiky sy mijery ny tombontsoa sitrahan'ireo mpiasa. Ny ministera ny toe-karena sy ny vola kosa no mikarakara ny fandrindrana an'ireo taratasy amin'ny kirakira ara-bola ary manome lalana izany mba ahafahana mamoaka vola amin'izay latsakemboky ny mpiasa am'ireo vola be izay kirakirainy zany orinasa izany.
Ny knapsa dia manana an'ireo sokajinasa zany mazava be zay ahafahana manao petrabola na mampiasa vola mba hisiana fitombona izany amin'ny alalan'ny action. Ny knapsa ihany koa dia mametraka ny volany eny anivon'ireo banky mba ahafahana mahazo tombony na intérêt mba hitsonjovana an'ireo pila zay mpikambana mila andraikitra sy miady izay sitraka izay eo anivon'ity knapsa ity. Reo rehetrarehetra reo avy eo no mivadika ho fitombony lay vola zay kirakirana eo anivon'ny knapsa. Tamin'ny taona 2024 ohatra dia 820 lavitra isa ariary no vola no kirakirainy zany knapsa izany. Vola be tokoa zany satria mitovy lanja amina ministera matanjaka lehibe ao anatina gouvernemanta, ary mety ministera 4 na 5 kelikely mitambatra zay vao mahatratra an'izany vola kirakirainy ny knapsa izany. Dikany dia tsy mahazo manaonao foana ny fitantanana ny knapsa. Manana ny filakevim-pitantanana io knapsa io ary 420 mikambana ao anatiny. Ny 9 am'ireo dia avy mampiasa na reo zay fatatsika de hoe syndicat izany. Raha miverina amin'ny ady hevitra zay nalaza tamin'ny tambazotra ara-tsosialy isika mahakasika ity raharaha ity dia betsaka tokoa ny tsy tomombana tao anatin'izany ady hevitra izany ka anisany niteraka ny olana teo anivon'ireo mpiasa izany. Ary nahazony ireo syndicaliste ny fanenjehana azy teo amina raharaham-pitsarana ry zany. Ny syndicaliste dia anisan'ny manaitra ny zava-misy ao anatin'izany orinasa lehibe zany. Atao ohatra ny fividianana trano lafo be, atao ohatra ny fividianana tany zay mitetina 12 milliards 500 millions ariary na 62 milliards 500 millions FMG mitetina anoany amin'ny vola zay ana ministera tsotsotra izany, vola ny vidianana tany zany fotsiny ho an'eo anivon'ny knapsa. Ny refiny dia 707 metatra toradroa. De raha zaraina am'izay refiny izay sy ny vidin'ny vidianana azy raha ataontsika amin'ny ariary dia 1 200 000 ariary ny vidin'ny metatra toradroa am'izany tany zany. Ary raha ataontsika amin'ny sanda FMG dia 6 millions FMG anoany ny vidin'izany metatra toradroa na tany zay ny vidin'ny knapsa izany. Lafo de lafo izany ary nahatonga ny adevitry ny rehetra teo anivon'ny fiarahamonina hoe inona ity tranga misy ity. Nanaitra avy hatrany teo anivon'ny Bianco ary rehefa nandeha ny raharaha teo anivon'ny Bianco de nafatarina sy nahazona ny adevitra ny amin'ny hoe misy vidiny zay mividianana an'reto tany reto zay niopapana tokoa raha araky ny hitatsika sy nambara tamintsika izany. Reo lafin-javatra reo no nanokafa ny fanadihadiana avy hatrany satria ny Bianco dia voafehan'ilay lalàna 720 tsipika 820 na 2016 020 mahakasika indrindra ny ady amin'ny kolikoly izany. Raha ny fampitambavao navoaka ny teo anivon'izany Bianco zany de eo avy hatrany la endrika kolikoly mampiaya ao anatin'ny ty raharaha ty. Misy ny enrichissement illicite, misy ny cadeau satria raha ny fantatra dia nahazo commission teo amin'ny 6 milliards de FMG na 1 milliard 300 millions d'ariary tanoany reo mpikambana sasatsasany sy mpitatana an'izany orinasa izany sy ireo teo anivon'ny conseil d'administration zany. Misy ihany koa ny conflit d'intérêt. Raha reo lalàna samy hafa ireo no raisina ao anatin'izay raharaha mahakasika indrindra ny knapsa izay dia voasokajy ho resaka kolikoly izany. Na ny conflit d'intérêt ao amin'ny 1/3 ao anatin'izany lalàna miady amin'ny kolikoly izany, na ny mahakasika indrindra ny resaka zay noresahantsika teo toy ny hoe misy ny enrichissement illicite na misy ny cadeau de voaresaka zany 1/2 1/7 Ny adevitra mipetraka momba ity de ny hoe afamaina ve zany reo mpitatana eo anivon'izany knapsa zany. Mitsotsotra ve zany satria raha ny vaovao fantatra dia vototra taorian'ny fanadihadiana natao anazy tena ny sapana miady amin'ny kolikoly ny tale général ny knapsa. Tsy izy rery anefa no mahavita ny fahamoam-bola amina miliara tahaka izao, ary tsy izy rery anefa no mikirakira ny vola tahaka izao. Mbola metrahantsika fanontaniana ahoana zany ny am'ireo mpikambana teo anivon'ny conseil d'administration.
ametrahantsika fanontaniana ahoana zany ireo rehetra zay nanao ny famoahana izany volabe amina miliara izany. Raha ny tokony izy satria ao anatin'ny fanadihadiana ty raharakinampisa ity dia tokony isy avy hatrany ny fampietona na ny fanesorana ny tale jeneraly tsy hoe am'izany andraikin'izany, ary tokony hivoaka avy hatrany ny ST na ny fandrarana azy tsy hivoaka ny tany repoblikan'ny Madagasikara mba hanohizana amin'ny fanadihadiana. Ary raha ny tokony ho izany koa reo mpikambana eo anivon'ny conseil d'administration de tokony nahato tam'izany andraikin'izany. Izany indrindra no irariana ny amin'ny hoe ahoana sy makaiza ny lalan'ity adevitra ity, satria mbola adevitra iray momba ny fividianana tany inentintsika teo iny, fa mbola ao anatin'ny ty raharankinapsy ity lay fividianana trano lafo be. Roa no isan'izany ny fividianana ireo fiarakodia raitra zay misy fiarakodia zay anoany amin'ny 10 miliara de FM zay mividiny, misy ny 8 miliara, misy ny 2 miliara ary misy ny latsak'izay akoatra ny kojakoja samy hafa, ary orinasa iray ihany no niantoka sy nikarakara izany ary nivarotra izany. Zany orinasa zany dia nakaiky anampitondra ambony am'izao fotoana zao ary mpandrarà mpanefoefo. Fa mbola ny fikambanana zay taritiny zany mpandrarà mpanefoefo zany ihany koa no nahazo tombony manokana tamin'ny fanomezana zay natolotry ny knapsa zay ho an'izany fikambanana zany andry sy fototra ho an'ny fampandrosoana Madagasikara. Vola be anjato ny tapitrisa no azon'izany fikambanana zany. Fa akoatran'izay mbola misy fanomezana vola be koa nataon'izany orinasa knapsa zany. Etsy andaniny de misy ihany koa raha ity raha ity ny fanomezana tombony manokana ho an'ny tale jeneraly na ny karamazaistrany na ny ofatraniny sy ireo zay manodidina an'ireo avantage vitsivitsy izany rehetrarehetra izany. Dikan'izany fa misy vola be mirarakopana ao anatin'ity orinasa knapsa ity, ary reo mpikambana amanetsy manerina Madagasikara no mampiodina an'izany. Iza nefa ny nampaniraka ny tale jeneraly sy ireo mpikambana ny conseil d'administration satria ny fanapahan-kevitra rehetra raisina eo anivon'izany knapsa izany de tsy maintsy mandalo ny filan-kevim-pitantanana avokoa. Dikan'izany tsy ho ny tale jeneraly rery, tsy ho ny mpiasa rery eo ambany fihetalony na fiahiny na ny conseil d'administration na ny filan-kevim-pitantanana isika, fa tsy maintsy misy reo mpiandraikitra lehibe zay eo anivon'ireo mpanome baiko sy afaka mamoaka ary manome lalana ahafahana mamoaka vola amina miliara eo anivon'izany orinasa izany. Réseau zany na ahafahana namoaka an'ireo vola be teo anivon'ny knapsa ireo. Tahakan'izany ihany koa lay fampindramam-bola 11 miliara ho an'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra. Verivery lasa any amin'ny tsy tokony alehany ary misy fandaniana miopapana araka ny tsy nieritreretina ny vola be am-pikambana eo anivon'ny knapsa. Ahoana nefa ny eritreritry ny mpikambana hipetraka sa hiandro fotsiny ny andraikitry ny eo anivon'ny Bianco sy ny Paka zay manao fihetsehana am'izao raharaha izao. Mbola hitovy ity resaka knapsa ity am'ireo adevitra zay voalaza teny amin'ny tambajotra sosialy, ny fividianana fiarakodia, ny fividianana trano, ny karama be miopapana, vola nampindramina tamin'ny CUA sy ireo vola fanomezana nomena fikambanana na fiangonana manokana izany. Fa raha ity endry zavatra iny raisiny de betsaka am'ireo mpitondra fanjakana, betsaka ihany koa an'ireo zay mpampiasa sy mpikirakira ny vola mpanjakana no voasaringotra anatin'izao raharaha izao. Ny ahitana marina momba ity raharaha ity ny tanjony rehetrarehetra ary mba ahafahana misitraka ny zoan'ireo mpiasa zay mieritreritra fa isitraka izany afaka fotoana vitsy. Zany malaza, zany zava-misy mame fotoana anao ho amin'ny fotoana manaraka indray hanohizantsika ny fandarana ao anatina ady hevitra sy fanadihadiana hafa mahakasika amin'ny fiainan'ny firenena. Makasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy.